inona ny ataontsika hoe ny fepetra indray izay noraisy ny fitondram-panjakana nanomboka omaly amin'izao hoe fidirana amin'ny état d'urgence manaraka izy indray. Ya, nilay moa ny raha ny antoko ngamba no resahako fa tsy zaho manokana dia efa nilaza zay hoe ajanona l'état d'urgence sanitaire satria afaka ampiarina ireo fepetra raha tiany fanjakana ampiarina nefa tsy karitra fa le fanjakana mihitsy no mandika an'le fepetra nefa miaritra mafy ny olona mafy ny olona ne milohan'ny fahafatesana no tsy afaka mandevina any tanindrazany malagasy sika mafy amin'ny olona ne hoe tsy afaka miditra anatin'ny efitrano hitsabona ny vadina ny zanany sanatriany zany satria marary satria zay ny fepetra raha tsy mifamanga ny malagasy fa lasa mifampiavinavina fotsiny satria misy fepetra ara-pahasalamana tsy maintsy araha kanefa dia tsikaritra tsy ny azo vemareny ngamba na tsikaritra fa na tsikaritra daholo rehetrarehetra tao le fitondram-panjakana tao le filoham-pirenena mihitsy ny ohatrany mandika ary mampandika an'izany lalana napetraka izany atao inona ary zany l'état d'urgence dia ozy zay hoe andao a ireo fepetra ara-pahasalamana no atao a zay anatsarana azy a arak'izay azo atao fa mba ajaona am'izay ty satria raha ny famakina azy fotsiny indrindra raha politika dia tao fanampenam-bava fitantanana tsy misy ataoko hoe tsy misy mangarahara ary indrindraindrindra ny fanapara-pahefana no matetika tazana fanakatranany tsy mitovy hevitra amin'ny tena ny tsy ahafahan'ny mpanao gazety mamoaka zay vaovao marina ny resahako no tsy marina na état d'urgence na tsy état d'urgence tsy tokony hanao an'izany ny mpanao gazety satria tsy izy zany zay ny atao hoe fanaovana gazety raha fijerinay azy ka zany no mahatonga anay hoe ny olona very asa tsy afaka miasa ny olona tsy afaka mamerina indray amin'ny resaka fahafatesana sy ny aretina teo le fanjakana nefa inona ny tiany atongavana hoe nareo miaritra an'izany fa zay rehefa fotoana tiana ilaina azy amin'ilay fihetsiketsehana raha reny natao reny ane le mpitsoka mozika sy lay artiste sisany tsy teo fa fijerinay reny dia efa manao pré-campagne propagandy ary soratanay zany matoa masamy teny an'izany androany amitaovy coordonnateur ny HVM soratanay zany satria raha mahita fa tsy honohona akory tsy tsao akory tsy vaovao diso akory fa samy nahita an'izany daholo zany mahatonga anay hoe ampikos zay anisan'ny firenena ela indrinitsika nampiatra n'io resaka état d'urgence sanitaire io aizany vokany so dia matokony mijery zavatra hafa nisy ihany koa tao anatin'izay resaka ny fanaovan'ny filoham-pirenena tamin'ny mpanao gazety manovoaka izay moa maly le karazana fampitahana ny amin'ny zava-misy amin'izao sy ny tamin'ny fitondrana HVM eo amin'ny resaka peste io zany dia le manahirana mihitsy io dia tonga ny teninay hoe rehefa mitondra tômobily aza dia rétroviseur loatra ny jerena fa lasa ny akady ny avarana lalany eo amin'loana jerena fa tsy lany andro indrindra ampitaha zavatra aretina ny olona maty sy ny sisa akoatrany hoe ny zavatra azo ampitahina re olona ampitahina fantatritsika zany tsy malala fa mba nienony filohantsika dia nanontany dokotera hoe azo ampitahina ve zany dia tsotra kely mivaly tenin'ny olona hoe mba fantatritsika ve fantatry ny mpiteny ve zany taux de létalité moa zany ny fiteny azy zany hoe ny apahany fahafatesana mety ahatongavany fahafatesana amin'ny aretina anankiray raha peste bubonique zany entre ozy izy dokotera zay manantaniko telopolo sy enimpolo isanjato any mety tapahafatesana raha ohatra tratran'izany raha pulmonaire moa izy karaha tsy hita dia zato isanjato ny aina an'izany itya arety mandosa koa mahafaty olona fa tsy mihoatra ny telo isanjato nataiza hatramin'izao aloha sivy correction aloha zany zay vao ampitahina izy sa finiavana fotsiny hiteny hoe ianareo tsy navony n'inona tamin'ny 2017 zay zany mahatonga ana amin'ny teny an'izay fa za na olona ray io maty dia tsy ampitany n'inona mihitsy koza aloha satria hifonako amin'ireo olona manana amin'ny maty za no mifony eto satria mety manaitry ny olona ny hoe tsy jereo nefa anatin'ny fifezatsika an'izany io zay mifony aminareo re olona satria marary ny olona izany rehetra zany kanefa aretiny io zay lazako hoe aloha mba ampitahina fa aza mihidy ao anatin'lay fijery koa zany fa tena mba mamaly androany zay ve zany noentina androany tamin'ny maly tamin'ny fasisivy volana o 2020 hoe mijereo ny nareo tamin'ny 2017 ny aretiny reto amintsika
tsy de mety zany satria zatra tsy azo ampitaina raha ampitaina ho a zany a de mila manao correction aloha eo am'le taux hoe ahoana mo satria misy neny aretina mora mamono kokoa e raha mijery aretina any Afrika ianao misy tena mamono anatin'ny ray andro na manarivo na marivo no maty zay vo mijanona le aminy fa io na ray na arivo dia zareo fa misy olona anaty fahorina any ambadika any ka zay no taritaremana ihany rehefa miteny tsy mananatra izany izy filoam-pirenena no miteny an'iny fa nalefa no an'ny vahoaka izy de nisy vahoaka mandray zay de maneho ny hevitray zany hoe aza mpitaina aza mbola androany ve tsika forotaona zay nitondrany filoam-pirenena de mbola isaky zavatra misy manahirana de ampita foana hoe taminareo io le any ohatran'le hoe tsy sanatria manaja amin'ny filoam-pirenena fa ohatran'le hoe nareo misy tratra ny ankizy hoe enao maka an'zao angalatra an'zao de hoe ranona koa mba naky e zay ve zany le izy manaitra ana matsy le averiny mandeha hoe tamin'ny taona vita am'le 14 toko fa tsy azo ampitainy zany ary mino aho fa raha afaka miresaka malalaka ny olona manampaizana am'zany a dia melabelatra lavitra kokoa zany hoe inona io ohatrany hoe ampitainao ve ny tapahafatesana amina olona vony sanatria hoe vony faramotana razy sy ny olona vony-palio na samy mahafaty reo fa be da be ny zavatra arosonao aloha vo afaka ampitainao zany raha fijeko azy ka eo za hoe maninona moa zany no miditra am'zany hevitry zany anefa le atao am'le mamay atsika no eo amin'ny lafiny sosialy ary ekônomika andraisana fipetra mahatanjaka mahery be mihitsy aiza ny fanjakana am'zao fotoana zao any kama ny tena fanontaniana anatin'izay ihany ko président nisy ny zatsika hoe anisany anaovana communication be le fanafarana sy ny fahatongavandreo le fitaovana am'izao fotoana zao ianao filohana fanjakana ihany keo nisany vory mba tsy efa fanarahanareo tao fa tsy efatra am'tamin'ny mois de mars no voalaza raha za manokana nefa naheno satria mois de mars zany efa telo volana farafakeliny zany nefa nisy ohatra azo mijerena ny fomba fiadivana amin'io sy ny fitaovana ilana tamin'io anany sarotra ihany le izy satria anatin'ny fotoana ray zany betsaka ny olona mitady marotsika nandray anitsika zany gamba mety ny andriandro zany fotoanam-panjakana sao de mahavita sery vitany any malaty fa tsy amin'ntsika vatotra koa satria le vola efa tao fa maninona kay zao nytonga nefa fanjakana zao miteny hoe efa milamindaminy io hoe efa lasa le tena manahirana atsika tsara ve zany fa tara le izy io aloha fitaovana mipetraka e fa to anatin'le fotoana tena manahirana nakaiza fa maninona ny firy volana akoatran'ireo zavatra nampanantenaina nandritrin'izay fotoana zay lafi ny ara-tsosialy nampanantenain'ny fanjakana mpanao gazety nareo izo mikorotam-belona iny ny resaka hoe tosika menany malagasy nakorotanazy satria tsy manana an'le fanisany isika raha fijery azy tsy fantatry ny olona mpanome akory nefa efa ovina aloha hoe digitalisation zay tsara zany nisan'ny tehaka tamin'iny kosa aloha hoe tia kosa ny tena izy ty digitalisation tsy maintsy natomboka amin'ny toerana anakay de hoe Tananarivo aloha zany nanan'izy nakaizakay le izy fa zao anao mahita minisitra indray mandondonena amin'ny varavaran'ny olona anao fanisam-bahoaka ary efa impiriny zary tsika zay nekena fotsiny ve zany lay satria raha fa niteny ny mpanohatra mantsy hoe mba jereo re olona fa misy tsy mety eny lay eny amin'ny fiarahamonina eny zahay tsy toraka vato an'izy aniza za tsy anisy an'le hoe iranona sy ranony io samy tokony andiny tena daholo marina ane nytenin'ny olona teny amin'ny fokotany hoe raha misy olona 3 arivo na 4 arivo eny amin'ny fokotany arivo ny gonotonga izy any amena izy any tsy mena mety mahatonga fahasiaranana zany amin'izy fa maninona ny tonga de lazay ny mahazo daholo nareo zay mahatonga le fanakorontanana ay le zany tsy vita koa fa izy fa maninona no arobaroba koatra zany fotsiny le izy kanefa reny mino fa volana ampiasaina tamin'le vola fanomezana atsika na ny tena manerana indrindra raha mijerany vary zao anao de ohatrany asa le mety le fanomezana nameny olona ve reny tokony ho tsara tatana daholo na ny vola atao tanatiny zany na ny vola zay amiko lay resaka le hoe mangalaraka zay mozy aho hoe manahirana zany mijery an'izy amin'le zavatra ny teneniny de tsy tanteraky iny tokony isy za tsy miteny hoe président foana ny tokony anao an'izany fa tokony misy tenenina mivoaka zany hoe
zao le resaka hoe aizany retour d'expérience angamba lazako azy am'le hoe isy olona atao jerevana asianan'le tsindrona de hita eo rehefa afaka 15 de amafisitsika am'izay io resaka fanafoty io premier juillet zany nyresahana hoe tokony 15 juillet zany mivoaka tsisy miresaka tsony digitalisation loharano nalefa mety misy tsy fahombiazana tany mety misy zavatra tokony arenina tany tsisy miresaka tsony lasa ndray aloha ny ministra miaraka amin'ny équipe-ny secrétaire sy ny sisa mba misy fahaiza manao za tena tsy mahay le olona fa misy fahaizana manao sy indrindra fanomanana zany fanisam-bahoaka zany mila fanomanana zany iny ary ny atsika ny seniny efa io ny asany anisan'ny asany indrindra firitaona zay ny seniny tao mbola hoe doublon de vitendray moa fa tapotra amin'ny 11 zany lay fanisana nataon'ny ministra itsika reny ngamba ny atao tany no misy hoe ny ministra mihitsy no mitarika mandondomaravarina miaraka amin'ny maranila sy mipiasa ao aminy mety hoe ezaka raha natao zany za tsy maneso an'izay fa ozy aho hoe tsy zay amiko le petapeta toko kely satria nikorotana le zavatra ndritry ny herinandro no ny fomba nanaovana an'lay izy de lasa indray amin'ilay solution petatoko fa maninona nakaizy le digitalisation aveko mandeha de zavatra tsara indrindra tsy tao zao ny hoe le carnet indray no atao manahirana iverana tena amin'ny resaka faamiana ara-pahasalamana président ny fanahin'ny olona hoe misy karazana inona ny société civile ihany koa moa zany efa nytena an'izay hoe ao anatiny hoe misy karazana fanararao tapahefana sy ohatran'izany ny fahitanao ny hoe tena ambadika zay hoe fametrahana famian'izay foana inao koa moa ny tena hoe tsika ny tena elan'zay zay fanarao tapahefana tsy milaza akory hoe mangalatra zany na ina za asoroko iny za tsy manasoketa olona am'zany aloha noavy any rapitsony anambarana zany misy olona mpanamarika an'zany fa eo am'le fomba fanapahana fahefana mihitsy fanapahana hoentina mitondra le firenena satria raha tsika zany zao mijery de nandritry nonoko tamin'ny mois de mars ka hatramin'ny androany aloha alotontaranina de afaka ny filoam-pirenena izy irery manapaka zela zany satria anatin'ny état d'urgence isika mamoaka ny maramila eny amin'ny arabe satria état d'urgence tsika tsy mampiasa ny olona satria état d'urgence tsika de nakaiza ho a le résultat tsika de eo am'izay le hoe de mijery tsika reny asa mandeha reny mijery tsika hoe dry ay ve atao ambadimbadiky ny état d'urgence atao zany le collégium sa colisée ay ve ao ambadimbadiky eo nytoy ihany zany le teo mamasina ao ambadimbadiky eo kay nandeha nitsenan'zany terrain synthétique zany ay mandeha le hôpitaly mba ataoko hoe anatin'ny fahamehana aloha de hoe mba ataovy aloha le hôpitaly fa le fanafarana le fitaovana sy ny sisa mety nanafatra tsika ovina nafarana de ohatrinina ary le izy 4 millions de masque kay nafaratsika 4 viditsika teo tatoerana de ohatrinina zany inona moa manahirana fanjakana miteny an'zany fa tsy miteny fotsiny hoe nahazo voloatra zao tsika vidy fandrinitsika fandrina 4 kay viditsika de karazana fandrina iny de ohatrinina le izy le médicalisé ve reo zay amiko de zay nitsotra indrina de davin'olona mandera ny arabe satria makany amin'ny hôpitaly izy de hita fa mbola tsy hitany any le ezaka nataon'le fanjakana mbola tsy hitany any am'lanin'ny olona le ezaka nataon'le fanjakana de mahatonga ny olona zany atianany ay zany le mangarary satria tsy hita ary le vokany tsy ampy fa tsy hoe tsisy tsy mitovy zany tsy ampy le vokatra indrindra mihoatra n'lay resahana mialoha naovana an'le izy azo daholo na rehetrarehetra nahazo daholo ary ve le olona rehetrarehetra rehefa tsy nahazo daholo le olona rehetrarehetra lazao ary ny antony 4 millions de dollars zay vidaratsika menaka siramamy sy vary sy ny sisa ary izy nareo mahafantana zany manao gazety tsy mahinary hoe tsy vita hoe menaka fa hoe firy ary zay ny vidanana vivre firy ny daona amen'ny olona de tia nyviditsika zany kosa aloha tokony ho fantatra zany satria fanomezana io za tia fa raha mampitahta ny 2017 any zary raha nisy fanampiana fa fandaminana vola tato anatiny natao tamin'izany satria misy arety mandoza eto amin'ny firenena zao le izy eny ataoko mety tombotsoa amin'ny firenentsika nazahoana 600 millions de dollars fa mba ilaina fanta zay mahatonga ny olona mety hiteny satria raha ohatra hoa io hita teny averina mandeha ny teniko hoe io fa misy ny fanafody sady de mora io fa nidina vidina pétrole io fa ny ahiny reny olona very asy reny io fa afaka ny olona miaina amin'ny fiainana andavanandro ny fiahina azy farafaratsiny na de misy ary valanarety satria misy fanjakana eo amin'ny loany
mia azy hita ary ve zay mety hita amin'ny apahany zay fa tsy amin'ny rehetrarehetra de mahatonga ny olona hoe ohatra mizatra tsy mazava ao ohatra no za tsy miteny hoe tsy mazavany eo fa raha ohatra io niteny zany ny filoham-pirenena hoe mahazo daholo nareo ka nahazo daholo rehetrarehetra de adalany zay miteny kosa aloha ke fa nahazo daholika zay no mahatonga ny olona ohatra miverina kely miteny hoe ataovy mangarary e akoatra n'lay mbola hoentin'ny fanjakana ihany lay najanjanona moa zany zao am'izao fotoana zao lay resaka hoe stady manara-penitra hoe ity zao hoe ity zao a manahirana miaino an'izany a manahirana miaino an'izany rehefa mahita ny reportage sasasasany zay afaka mivoaka any amin'ny aina manjery mijery ny fahatran'ny olona fahatran'ny tatsaha na ny mpiasa eny na mpampiasa ary le mpampiasa ny mampampiasa azy mety tsy nietraika ny fahatrana sao de disotsika mety manana izy fa manana ny ananana izy fa le asa mandraraha le fiarika-rena no menjery ahatra tsy mitovy zany zay ny tokony avotan'ny fanjakana zay inona ny geste azo tsapaitanana ary zao koa ny anankiray état d'urgence eka sanitaire exceptionnel zany manina raha makana izy exceptionnel za zao tafotoana mihitsy amresaka knapsa maro hoe mety tsy fanao mety tsy mission knapsa zany fa manina moa zany tsy apetraka ambolina tabatra kosa satria le olona nefa tsy minakanina tsony le olona nefa akoatran'ny hoe ny tena mafindrina fijeriko azy za tsy mitena mora fa tsy manana visibilité mihitsy le olona fa tsika za zao de miaina hoe isaky ny 5 andro a inona indray mafy ane zany amin'ny fitantanany na ao tokantrano fotsiny ary ianatra sa tsy anatra ahoana ny fitovizan'ny fiainana any amin'ny fampiasana zany ny olona miasa amerina ny olona rehetra hiasa ianao ahoana indray afaka 10 andro manana visibilité ve tsika mampitany amin'ny frantsay zao frantsay na de reny ary ny zavatra nitrangatany efa oviny izy teny mois de juillet tsika manao de confinement satria mazava tsara nyresany apikely zay matsy fa taitra kely aho malina fo iny hoe nivory a ny ministère de santé a sy ireo mpitsabo ao amin'ny académie médecine zay tompoky le andrasana tsy fantatro moa efa mivory foana izy hatramin'izay a fa hoe raha zay vao mivory de tena mivanaka ihany a satria za zany de manisa miandry andreo olona reo avy any ami'ireny iny tokony hoentin'ilay filoham-pirenena hoentiny zay olona miteny sy manapa-kevitra ho an'ny rehetrarehetra fa manina ny androany efa 150 personnes ny maty volaza officiel moa zany nefa be koa ny resaka amin'ny hoe ty maty ty zao makaria tsy dirako iny fa iny anisan'ny mametraka fanontaninany olona de zay fa maninona fa filoham-pirenena malo milaza efa ambanin'ny pika atsika efa ilaminy io zay vo tonga ny fitaovana zay vo mivorony olona tena tokony manapaizana am'izany ary aloha mba hiteny hitana ihany moa le compte rendu fa mba teneny ro professeur isany izy tokony zao atao a fa zay tsy maininona lasa miravoravo tanana satria zavatra tsy mitovy ny resahana zay le nresahantsika teo zao le resaka hoe président ny tanatavy mihitsy miteneny iny nefa am'izay zany lay tsindro le natao sa tsy natao inona ny expérimentation atao ahoana ka ny hevitra reo dokotera am'izany zay so de rehefa tonga zany a lasa ady atao amin'ny firenena indray satria tsy manazava le olona manapaizana am'izany fa le olona politika no manazava inona no haiko am'izany raha za manokana za zao de maneno mihitsy te eno mihitsy a reo manapaizana malagasy amin'ny lafin'ny fitsaboana hoe manahoana ka aiza ho aizy isika marina hoe sofa fa misy any protocole napetraka ministère de santé amin'ny fitsaboana anisan'ny tena isorako manokana satria mba anisany olona akaiky any tena voa mizakazaka any amin'ny dokotera hoe ahoana reny hitsabon'le izy fa any hôpitaly tsombotsombo de isorako an'ireo dokotera reo fa za zany ozy hoe le rapiditsika reo olona mba teneno hoe aiza ho aizy isika inona reny fanefitrany a inona ny tokony ataotsika efa betsaka hoe ny tokony atao fa tokony amafisiny zany satria za zao maheno an'le hoe aitra zareo zany no niteny an'le hoe aloha ny barrière sécuritaire no amafisiny inona ny tianareo lazainy am'le barrière sécuritaire raha ny olona mpijery fotsiny zany de maramila ve zany natao betsaka kokoa ny fifezana fivezivezen'ny olona ve zany no atao betsaka koa tsy mahazo mandeha
makany amin'ny tanindrazany ihany ny olona zay ve zany satria hoe tsy asiana ntsony ny barrière sanitaire mety marina le izy fa za manokana dia manaitra le izy dri président Sénat ianao anisan'ny tao anatin'ny resaka ny fanaovana anao hatramin'izay moa zany nangataka ny hoe tokony ampivoabona ny fividianana ny tsika hoe ireo voly any amin'ny mpamokatra tanteraka le fepetra amin'izao avy amin'ny fanjakana ya tsara iny fepetra iny fa ozy aho hoe tara ihany satria raha ataoko hoe reo vokatra produit vivre ny lazana azy zany mitotrany hoe nikatsaka ny vary ny indrindra de fantatritsika fa efa hiditra maintsoahitra zao ny eny ambanivohitra dika zay maintsoahitra zay efa tsy haina pelatanany namboly azy tsony ny entana ny vary ny katsaka sinsisy eo zany ny fanjakana tokony hitandrina ihany ny fomba fanaovana azy tsara le hevitra fa zay lazaiko hoe tara le izy satria tena ny lazana tamin'izany mba tokony azahoany le tena namboly azy tompontsoto tamin'ireny fotoany reny satria ny entana zany zao de efa anatin'ireo le atao hoe mpanelanelana asa koa io za tsy maintsy misy mpanelanelana am'le circuit commercial fa lay tena namboly azy zao tsy any amin'ntsony ny entana tsy antso zany ny fanjakana ny vidy fa ny olona intermédiaire mpanelanelana mpanagnimbokatra ny mpitoto vary sisy asa koa zay mety sahirana reny tamin'ny fotoan'andro nefa rehefa tonga ny fotoana izarana azy matetika raha mividy ny fanjakana de variny aty andrenivohitra nefa le ary ambadika aparavaravola any aparamanina any zany mafaritra teny eny androany efa tsy minakanina ntsony satria fa mividiny olona ny vary de mividy lafo be izy rehefa aveo raha ohatra tsy misaika an'izay fanjakana indrindra ny tenena zany tamin'ny fotoan'andro hoe efa fantatra fa hitongirana tsikelikely io resaka sandam-bolantsika io na de nampininy olona vanivelany ary nampininy FMI tao anatin'ny balance de paiement de hitatsika fa ifofolo isan-jato zao glissement monétaire atao hoe glissement moa le izy satria tsy nisy déclaration ianao de évaluation tsika fa de io izy andro manalina indrindra mihoatra amin'ny euro de mampieritreritra hoe ahoana moa zany mivokatra lay balance de paiement mbola tsy zao hoe zany nita le izy indrindra mba tsy anapitrotraka an'izay zany tena nytenenana hoe alao re olona vidio vary ny Kiangary vidio vary ny Bealalana vidio vary any rano mafana fa aza vidina vary ny Pakistan raha meny olona don tsy maninona mba ahafahan'lay eto toerana iodina zany le fiarikerenany olona satria ny problème voasakatsakana ny fiarikarena de jereo fa betsaka raha fa reny émission reny de hoe manana vokatra zay fa tsisy mpividy na mividiny olona mora be satria sarotra ny anganana tany dia manano sarotra zany izy de ozy aho hoe tsara re izy fa tara fa ny azo anarenana azy zany de nitandremana tsara rehefa mamerina ny reny any amin'ny olona tena mila azy ny olona sairiny tendrenivohitra ary indrindrindrindra mba tsy ho adiny ny olona namokatra azy satria raha vary ny resahanao tsika ene ny tapamokaratsika isaky ny hektara mbola tsy mihoatra ny rotaonina sy tapany tsy mahavelona fianakaviany heritony zany zay le maintsoahatra be da be aza dinitsika fa mpamboly malagasy roa na telo volana ihany no mpivarotra ny folo volana fa anona sivy volana mandritry ny taona zany izy de mpividy ka eo zany mba sahitako ny sain'ny mpitondra ary mila fandaminana melobe zany fa raha ohatra etretina am'izao fotsiny dia vao maika anakorotana be an'lay ataoko hoe le circuit commercial zay misy eto amin'ny firenena.